Tompoko lasy tompoko vavy akafaliana no iantranona amintsika rehetra amin'ny alalan'ny fahitalavitra MATV atao anatin'ny fandarana l'actualité amin'izao aliny alahady izao. Mankasitraka antsika izay manaraka izany ary manasa anareo anjoy hatramin'ny farany ny fandarana amin'ity aliny alahady ity. Vahintsika hitondra ny fijeriny sy ny heviny mahakasika ny raharaha politika, ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, indrindra ireo teboka izay tena nisongadina tao anatin'ny herinandro mifarana. Andriamatoa Didier Rakotoasoa, Andriamatoa Didier Rakotoasoa, miaraba anao, misotranao maniko vahin'ny fandarana aloha amin'izao alina izao. Miaraba anao namana fa ary miaraba ny mpanaraka sy mpijery ny fandarana eto amin'ny télévision MATV amin'izao takariva izao. Miantrano eto ianao hitondra hevitra eto amin'ny anaran'ny antoko Tiako Madagasikara. Vao miteny an'izay anaran'izay dia efa misy atevitra mipetraka sady satria fantatra ny zava-misy ao anatin'izany antoko Tiako Madagasikara zany ary nazava be ny zavatra nambarany filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Andriamatoa Mamy Rakotoavelo ny amin'ny hoe fitondrana an'izay anarana izay nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny filohan'ny antenimiera vaovao. Mivahiny eto amin'ny anaran'ity ianao tsara ngamba raha hitondrana falazavana aloha hoe tia mainona marina moa, tia maiza marina moa, dia famianao an'izay hoe fa taiza foana zany Andriamatoa Didier Rakotoasoa zany tsy tazana mipoitra tampoka ao anatin'izao repoblika fahefatra sy ao anatin'izao toe-java-misy tao amin'ny firenena zao. Ia misotranao ny amin'ny fanontaniana. Ny tenako dia marihina fa isan'ireo 12 nanangana ny antoko Tiako Madagasikara tamin'izany fotoana. Mpikambana tamin'ny birao politika, tamin'ny birao politika voalohany, ary ihany koa ny tenako no filohan'ny tanora Tiako Madagasikara voalohany. Nanangana an'izany sampana tanora Tiako Madagasikara izany. Dikan'izay mahafantatra tsara zany ny amin'ny antoko Tiako Madagasikara sy ny tantarany. Ny tena marina dia atao ny sedra disadisa ny antoko talohan'ny 7 teo ny raharaha sertim izay nitakiny ny ampahany tamin'ireo mpikambana ny anivanany fomba fiasa tao anivon'ny antoko, dia efa nanomboka nisy fisitahana tao taty aorianany 7 dia hitantsika ny zavanitranga somary betsaka reo niala teo amin'ny vaky ny tim, teo amin'ny indrindrindrindra teo amin'le fihetsiketsehana tena mikanjany magoro satria mbola samy teny any ankabeazany dia sasany niala fa le fitazomana le anarana no ny fandroitana hatramin'izay hatramin'izao. Ny tena marina samy Tiako Madagasikara daholo ny rehetrarehetra, na ny tenako mbola tsy niala na ny namana sasany izay niala teny amin'ny kianjany magoro mbola Tiako Madagasikara reo. Ny sasany moa efa nanao zavatra hafa mihitsy tsy resahany reny, na ny namana mbola mijanona amin'ny kianjany magoro dia samy Tiako Madagasikara, samy tompony daholo ihany no tena marina, samy Tiako Madagasikara. Fa eo amin'ny fandroitana ny anarana moa zany eo amin'le fitaritany tompona ndraikitra, izay no mahatonga an'izay atao hoe disadisa mikasika an'izay anarana izay. Taloha zany naraisana le izy taty aoriana nisitaka ireo ampahany taritiny filoha rarina Vandrena Atoandro dia namorona moa tsika mpanao gazety tamin'izay hoe tia malaray, dia izay zany ny tia mave tamin'izany fotoana zany. Dia tato aoriana indray voaingana no nisy ny fanambarana natao amin'ny avy ao amin'ny magoro iny hoe ny tim dia aty aminay indray, dia lasa miampita tsy dia miampita roa takizay le anarana hoahy, dia samy Tiako Madagasikara daholo. Ary efa ezaka nataonay hatramin'izay ny fampifondronana ny fampitambarana ny hery, fa tsy tanteraka lizy no ny antony samy hafa. Efa lalina loatra ve le tsy fitoviam-pijery eo amin'ny samy mpikambana ny tim sy ny samy mpitarika Tiako Madagasikara mitoy ihany ny toyn'izay, fa ny raharano mbola mitoy eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana zao ka hoahy zany dia samy Tiako Madagasikara daholo aloha. Ny fampiasana zany tsy izay no mahasary-piaro ny andanina ny ankilana, satria raha arinaivo no président ny tim dia tsy nanao fanambarana izy na namoaka
fampitandremana hoe aza misy mampiasa an'io fa na io fa samy nampiasany tiako Madagasikara daholo na tao magro na tsy tao magro tsisy olan'izany ka ataoko fa mbola zay fipetrany aloha mandrapa tsisy ireo korotsony ve mazava tanteraka ny amin'ny raharaha hoe iza marina sy ahoana tena fandeha ary zao koa ny tsara ampatsivina amintsika ny namana tamin'ny magro dia efa tsy nampiasa an'io tiako Madagasikara intsony fefa namorona izy ny mouvance dia namorona toko anankiray izy ny zanaky dada fa nole enjeu électoral tamin'ny fifidianana deuxième tour tamin'ny présidentielle teo dia lasa ny fandroitana satria na ina no satria izay mihitsy izahay zany ary ny tenako isan'ny nandresy lahatra ny mpikatroka tiako Madagasikara namana rehetra zay mbola mijanona tiako Madagasikara hoe andao akasafiditsika taoriny fiodinana voalohany nisy candidat anankiroa teo dia nandresy lahatra ny namana ny tena andao anoana nandriamatoa Rajaonarina Pianina teo am'izay niteraka ilay ohatrany taitra ny namana fa am'izao fotoana zao andriamato Didier Rakotoasoa laza hoe be dia be ny zavatra tsy nampitovivotra angamba atao mato vaky lay atoko fa ny team rarinay zay ngamba mampazava azo ampijery atsika kokoa sy ny team atao anatin'ny mouvance Ravalo manana zanaky dada manana teboka hitovizana am'izao dia samy manoana Andriamatoa Rajaonarina Pianina mety teboka hitondranareo any amin'ny fampivondronana indray andeha izy hoe izay fitsiry raisan'izao am'izao fotoana zao ohatra mahavalalana ihany le zava-misy am'izao fotoana izahay misy tilina anakosan'io no samy manora Rajaonarina Pianina samy manoana ny filoha Rajaonarina Pianina izahay dia nanoana talohany na filoha azy talohany narany azy nandritra ny fifidianana fiodinana faharoa reny tany Rendanitra hitatsika menakavy reny fanambarana ary ny fandraisanay anjara mavitrika tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'izany ny tao amin'ny mouvance kosa dia mazava fa hoe nanoana ny candidat Jean-Louis Robinson zareo ary tsy amerina fa mampatsiahy fotsiny hoe teo ny tenienzana sy ny karazana fampelezan-kevitra somary enjakenzay any tamin'izany fotoana da liditsika tsara ny zavanitrano tsy ny fampitsitsy mihitsy andao teo fampelezan-kevitra ihany zany fa mbola teo ihany koa ny saika finiavana hanohatra ny voka-pifidianana kanefa fitakina ny disqualification famerina voka-pifidianana etsetretsetra zany rehetra zany fa ny zava-dehibe kosa dia tadia afara resy lahatra ihany ary nanaiky ny rehetra hoe lany tamin'ny fomba ara-dalàna amin'ny fomba demokratika satria fifidianana dio ny mitranga Andriamatoa hery Rajaonarina Pianina za tsy milaza hoe de tena tonga lafatra le fifidianana zany ka hoe satria moa zany namoana amin'ny candidat Rajaonarina Pianina dia lazainareo hoe tena nadio be na hoe tonga lafatra be tsy zay akory fa miankapobeny dia lany izy ary manaiky izany na isika rehetrarehetra eto an-tanindrazana am'izao fotoana zao na ny communauté internationale na ny firenena avy any ivelany zay dia samy miara-manoanao zany fa ny indrokely izay mahavalalana ny mpijery ary mampametra-panontaniana na ianao mpanao gazety any koa raha dia hoe inona ny dika lay fanoanany avy eo amin'ny mouvance ny flou e Rajaonarina Pianina efa lasa flou izy vao nisy zay fanoanana izay io dia idiratsika lalina moa rehefa avy eo zay toezavatra zay satria isan'ny miteraka an'le adevitra be am'izao fotoana zao fa hitako azy fotsiny hoe ny anay tena fanoanana logika ara-potokevitra mijery le olona aloha mijery ny programme lasa dia mifanaraka amin'ny fotokevitra ny atoko ve resy lahatra ve ny rehetra satria nisy assemblée générale ny safidianana napahana n'io hevitra io tamin'ny Carleton tamin'ny volana novembre dia iny zany ara-pora démocratique nanapahana hevitry ny be sy ny marina anay fa ny mouvance amin'izao fotoana dia hitako hoe circonstanciel ihany le izy occasionnel zany hoe tereny zava-misy ve inona moa le hoe tereny zava-misy ataoko hoe kajy politika le izy
kajy politika voalohany afahana miditra anaty fitondrana faharoa afahana ihany koa mampiady natao hoe mampisaritaka ny andaniny zay atao hoe concurrent politique na hoe adversaire politique tsy ennemi esoritsika ny terme ennemi eto amin'ny firenena tsisy mpifahavalo eto pifanonana politique izy ana pifanonana ara-politika any maro mampianasy ny HVM mavesa ratsolona sy ny mapara avesa eto amin'ny firenena dia misy vondrokiry lehibe anankiroa nataotsika anankitelo ary zay naseho an'iny fifidianana tamin'ny fiodinana faharoa iny ny fanandrinany camp Ravalomanana sy ny fanandrinany camp Ratsuel. Ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany dia voatery ny safidy amin'ireo lafiny roa ireo. Ary resaka fifidianana miditra ihany ny facteur hoe mijery an'ilay olona ary ireo eo koa ireo mpifidy zay sady tsy ny andany tamin'ny andaniny tsy ny andany tamin'ny ankilany fa tsy maintsy nany hevitra tamin'ny alalan'ny fifidianana fa amin'ny ankapobeny nisy an'izay kanakory zay teto fifandroitana tsy mety vita mampalahelo ny amin'Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Ratsuel fatatsika zany tsy mbola milamina hatramin'izao fa zay natonga an'ilay hoe aleo ary samy tsy milatsaka ry zareo dia natonga n'io fifidianana natrehantsika io dia tanteraka soamantsara lay izy ka le camp anakiroa dia mazava teo ny iray zany aty amin'ny Andriamatoa Ravalomanana ny aty amin'ny mouvance sy ny miara-dia aminy ary ny akoatran'izay kosa ireo mitovy hevitra zany miainga avy aty amin'ny nanohatra ny camp Ravalomanana ary nandray anjara tamin'ny atao hoe fanjerana ny fitondrana tinina tamin'izany fotoana izany ka io paikady io dia sady ahafahana hoe miditra ao anaty fitondrana no mampisavoritra ihany koa ny aty amin'ny ankilany aty fa amin'izao fotoana zao niova ny raharaha rehetrarehetra taorina ny fifidianana solom-bavam-bahoaka sy fametrahana ny teny miram-pirenena inona no mety ny paikao an'izay fiofan'izay natonga le hoe nipetraka ny atsoina hoe plateforme présidentielle angamba nilazana azy iny raha tsy diso fa tsy tiako dia mipetraka teo ny mapara azy anatsiaro teo na ho toy ny nailika atao anatin'ilay vovonana itambaran'leo milaza hoe manohana ny président dia raha mahita ny zava-misy amin'izao fotoana zao Andriamatoa Didier Rakotoarisoa indrindra eo amin'ilay hoe fametrahana anarana prime ministre. Zava-misy ataoko hoe hafahafa ihany le izy raha ny lojika taorinan'ny fifidianana aloha rehefa nisedra krizy mafy betsika nitra ny 5 taona dia ndao atao le fifidianana ialana amin'ny krizy dia manam-poana ny vahoaka hoe tapotra zany le krizy fa mba iroso iverina amin'lohany raharam-pirenena mba iroso amin'ny fampandrosoana mizotra araka ny tokony izy ny fiainana ny fitadiavana ny tsirairay ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tsy zay nefa misy fa ohatrany mbola misy crise politika iainantsika ary la mpifanihana politika niofa tsy hoe raha valomanana sy ratsoelina sy ratsoamaro mampianina ndray zany ohatra mpifahavalo politika rehefa tazanina raha ty vela ohatra nozy ianao ny tokony izy raha ny logika politika sy ny logika démocratika taoarinany fifidianana deuxième tour zay nisy ny candidat Hery Rajaonarimampianana sy ny candidat Jean-Louis Robinson ireo rehetra nanohana ny candidat Hery Rajaonarimampianana zany rehefa lany izy dia ireo ny tokony mivondrona ho vondron'ny mpitondra amin'izao fotoana zao ary ny aminy zany zay nitovitovy hevitra izy matonda nohana ny candidat Jean-Louis Robinson tarihan'ny mouvance Ravalomanana ireo tokony mipetraka ho mpanohitra fifanazavaiko anareo teo moa le hoe kajy sy paikady politika le zava-misy
dia nanararoatra an'izay ny sasany taky ny voasara-valombanana ny parti vert na ny maitso zany a izay nanoana ny Jean-Louis Robinson tamin'izany fotoana zany tamin'ny alalan'ny filazana hoe mitovitovy amin'ny programmana io a dia nanaraotra an'izany reo sasan'ireo a dia nitsofoka indray a amin'ny filazana hoe manoana ny filoha Rajaonaromampianina. Ho an'ny filoha Rajaonaromampianina de tiako ny manazava satry ny nge anoana azy daholy ny olona rehetrarehetra tsisy maharatsy an'izany satria izy efa nametraka an'ilay hoe réconciliation nationale, ouverture, paix sociale, état de droit etc etc ahafahantsika mandroso ampatonina sy ampilaminana amin'ny fampandrosona ny firenena ho anazy zay ary politika efa napetran'izay zany a ary amiko dia mety a tsisy maharatsy an'izay fa izany akory tsy midika zany akory tsy midika hoe fiaraha-mitantana indray a tsy mitovy hevitra tahaka ny tamin'ny tetezamita tsy amerina tetezamita vaovao indray kory sika fa manjary manataraiky zavatra zany efa fotoana ny fampandrosoana izao ny firaisan-kina-pirenena ny réconciliation azo atao ary tena tsy maintsy atao satria mila an'izany ny firenentsika atao reny reny krizy reny ny endriky isehoany zany a be da be maro fa ny lasa fiaraha-mitantana eo amina vorona tsy mitovy hevitra dia hitako hoe tsy mampety zavatra eto amin'ny firenena ka misy rindra tokony apetraka zany rindra politika na ordre politika tokony apetraka amin'izao fotoana izao fa io no mahatonga an'le karazana fangaron-javatra eo ny vondrony miaradia zay tokony hitantana amin'izao fotoana izao zay vonona ao amin'izany miaraka amin'ny filoha Rajaonaromampianina ary eo ny vondrony mpanoratra izay mazava maso fa ny fanandrina tamin'ny fiodinana fa zany akory tsy midika hoe le mpanoratra dia tahaky ny fomba mahazatra teo aloha le mpanoratra nge milaza hoe manoany mankasitraka tsy ina tiako ilazana zany tsy misy hoe misakana amin'ny asa fampandrosoana zany ny asan'ny mpanohatra am'izao fotoana zao ary io raha retsika hipetraka eto amin'ny firenena fa petraka amin'ny mahampanohatra azy saingy kosa manoana amin'ny asa sy ny fampandrosoana zay taritin'le eo amin'ny fitantanana ny firenena andranatoditerako toaso zao kosany hoe niarahanana ino niarahana anaraka agnampitsika ny karazana falemikevitra fanambarana sy lahateny natao filohan'ny tetezamita teo aloha andreo toandro nirena Rajoelina tetsy amin'ny Carleton tamin'ity herinandro ity rehefa mihaino azy anao dia mahatsapa hoe efa fitenina mpanohitra manao fampitandrimana ny mpitondra ny zavatra antranga manana ny maro anisa io anivon'ny antenimieram-pirenena ny mampara miaraka amin'Andriamatoa Rajoelina tafiditra amina lojika amina fiaraha-mitantana hafandray zany tsika izao satria ireo mifanohana ny lasa mifanohitra amin'izao ka raha avy eo amin'izareo ny premier ministre satria ndralam-panondrinana dia miteny mazava ny amin'ina hoe fifandritan-kevitra hoe ny maro anisa ny vondrona manana ny maro anisa no manolotra ny anarany ka raha avy amin'izay tafiditra amina cohabitation hafandray zany zao Madagasikara satria ny olona nolotra azy dia fa hita hoe manolotra amin'ny vatana amin'ny fomba-pirenena ary vaky ny ady raha mihaino ny tenin'Andriamatoa Andry Rajoelina tsika dia karazana fanahina napetrany zao ny teniny tsy Andry Rajoelina na ny mampara mihitsy akory no andray fahavalo ny filoha ery Rajaonaromampianina mazava zay fa ozy hoe ohatry ny mahatsiaro voailika izahay zany dia nampitandrina izy nampitandrina nampiseho ny mety hoe fanahiny nampiseho ny alaheliny fomba zavatra zany etsy an-daniny zay ny filoha Rajaonaromampianina nge ny teny foana hoe alliance naturelle aminay ny mapara zany hoe mipiaradia natoraly aminy zany amin'ny filoha Rajaonaromampianina
dia ny mapara famille politika na hoe fianakaviana politikany ny mapara sy reo rehetrarehetra zay nanoana azy tamin'ny premier tour io a na ny deuxième tour ka fahitako azy ary za mino hoe zay ny anton'izao dia misy tsy fakazokevitra malentendu ngamba hoy izy ny teny frantsay malaza azy misy vitovipijery tsy fakazokevitra lehibe sakely eo amin'Andriamatoa Andrajoelina sy ny filoha Erinajoa Ramampianina sy ny ekipany reo moa samy manana ekipany andany sy ny akilany zay mahatonga an'izao a zava-misy zao ary a ny filoha Erinajoa Ramampianina nefany asy tamina ny fitondrana dia tsy maintsy nitady an'izay majorité parlementaire zay zavatra lojika zany mba hahafahanao zany a mampiatra ny politika anao tsy ho sakana na teny mery dia noho izay marantendu zay a dia nitady an'izay ny filoha Erinajoa Ramampianina na tonga ny tia nambaranao hoe misy karazana plateforme am'izao fotoana zao a hoe manohana ny filoha Erinajoa Ramampianina kanefa za dia manambara fa ny filoha Erinajoa Ramampianina dia manana majorité naturelle matanjaka eny amin'ny antenimieram-pirenena io ka ny vahaolana zany dia tsotra vahana izay a tsy vitovipijery na zay malentendu a eo amin'ny mpitarika anankiroa zay izay tokony ho mpiaradia Andriamatoa Andrajoelina sy ny filoha Erinajoa Ramampianina za mino fa samy tompona andraiky reto amin'ny fireneny reo olona reo a manamaizy azy a tia tanindrazana tsy hijery ny tombotsoany tsirairay fotsiny a fa mba hampandefitra ny ambopony a dia hijery ny vahaolanao am'izay rehefa milaminy zay a dia mipetraka ho azy ny kisary ho an'ireo a zay hoe vondrony mpitondra dia mazava ho azy fa mipetraka ho azy koa hoe iza ny vondrony mpanohatra zay taritiny mouvance Ravalomanana am'izao fotoana zao tokony mivoaka ho azy sary zay a ary zay ny lozika demokratika tokony misy fa ny mifanohatra am'izay dia manjary naitsika mpitazana ara variana ny vahoaka sahirana hoe inona ny zava-misy a ary mety teraka crise politika indray zay nefa le crise tokony efa tapotra teo taorina fifidianana dia zay no rindra fandaminana tokony hipetraka tokony isy ezaka am'izay a ny rehetrarehetra zany tokony isy fandaminana amin'ny fomba hoana satria malasa sainagny ianareo zany nanohana ny filoha Erinajoa Ramampianina hery tao anatin'ny fiodinana faharoa iny reo olona resantsika rehetrarehetra reo dia samy tao anatin'ny fanoanana Andriamatoa Erinajoa Ramampianina malasa saina Andriamatoa Didier Rakotoasoa dia hoe tena niomana andresy niomana ny azo an'ilay fitondrana ve ny olona ny aradia tamin'Andriamatoa Erinajoa Ramampianina raha niomana azo ny fitondrana ve tsy efa nisy mba fifampiresahana tany ary tokony tsy niseho akory na vaky ambatolampy toy izao a reo malentendu zao na disadisa kely eo amin'ny andaniny sy ny ankilany satria karazany lamba malotony samy mpanohanao nge zao ny sasany masombahoaka tsy jany nomana ny azo fitondrana ve tsy jany ela be am'izay disadisa sy izay hoe crise na atao hoe adisanina politika misy am'izao fotoana zao tsika tsy jany ela be am'izay tsika satria manjary milona ao anatina zavatra negativa fa ny zava-dehibe dia hoe inona ny vahaolana inona ny tokony a hitranga matona andresy ny candidat Erinajoa Ramampianina dia efa nivonina tamin'izany ataoko mba fa feno ny fepetra rehetrarehetra ahafahany hoe nivonina tamin'izany izy na ny programa na ny mpanohana na ny teo amin'ny lafiny fampielezan-kevitra ny rehetrarehetra ataoko ngamba fa mazava ho azy ny tarehimarika ny tranga dia ino ny vokatra fa kosa misy a
zavatra tokony arindra araka nyvolazako teo zavatra tokony arindra eo a izay tsy misy afa-tsy izy mirahalahy no mandaman'izany a ny filoerajonaromampianina sy andrimatoa andrajoelona mety misy ange ireo mpiaradia na ny akaikin'ny filoha-pirenena am'izao fotoana zao na ny akaikin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha izay mety manana heritreritra mety manasaro-javatra fa za mino hoe tsy zavatra tsy azo alama misy avorivoroky ilatona ozy ny fitenenana dia mino fa tsy hoela dia isy ny vahaolana ny amin'izay lafin'izay ary ipetraka ho azy mazava ho azy a ilay majorité présidentielle rehefa avy eo ny anivon'ny antenimera anivon'ny antenimera mantsio ary a na ny fanendrena premier ministre na ny fananganana gouvernementa dia tokony ilamina aorinan'izay dia mandroso ny firenena mba maikitsika amin'ny relance économique le fampandehanana ny pirenena amy tokony ho izy a famerenana ny famatsim-bola ny fifandraisatsika am'ireo mpamatsy vola ny investisseur tokony ho avy atya voasakana ny crise etsetra etsetra dia mila an'izany tsika ary maika de maika satria mijaly ny firenena ny vahoaka efa miandrandran'izany am'izao fotoana zao fa tsy mila ady la politika saritaka tsymbao mila filamina ny Madagasikara ahafahana mandroso marina zany tsy azo lavina manolotra candidat prime ministre ny mapara efa misy ny anarana mandehandeha zay tsy dideratsika aloha ny amin'iny ianareo akoatra amin'ny mapara ny aradita amin'ny filorajonaromampianina ary ve vonina ny anoana an'io ihany ko zay prime ministre atolotra mapara satria mety teboka ray ahafahana misy an'ilay fitoniana zany zay fa ny ampetraka ange eto de hoe sosanatria hisy krizy nandrom-panjakana vaovao indray eto hanolotra ny mapara fa tsy akatohan'izay ny filosy zay akaiky azy rehetrarehetra inona ny zavarehetranga manana candidat prime ministre ihany ko ve ny akoatra amin'ny mapara na mampiaradia amina nandriamatora zanaromampianina ny filoha erajonaromampianina dia nametraka izy mba mety hoe endrikendrika na toetoetrana prime ministre profil zany izay mety zany faniriny zany satria nge iaraisa aminy ny gouvernementa no anatanteraka ny programa ny filoha-pirenena reny le fampelezan-kevitra be da be fampanantenana programa nasa rehetrarehetra reny a ny gouvernementa zay tarin'ny prime ministre no anatanteraka an'izany resaka cohabitation zany a tsy mety mihitsy ho an'ny firenena tsy misy firindrana sy fampandrosoana tena vana ao anatina cohabitation zany fa cohabitation zany natao a karaha zavatra teteza mita iampitana amina zavatra vaovao ndray fa my cohabitation zany tsy tokony aharitra ary tsy mety amintsika ny cohabitation ka zay ny an'ny filoha nametraka izy fa ny lalàna ary ny ACC no fahitatsika iny a ny heviny mikasika an'izay a dia mazava ho azy fa dia hanolotra ny anaran'ny prime ministre ny mapara ka lalàna io satria izy zany no maro misy izy moa vondrona politika dia izy ny maro misy ny antenimera dia hanolotra an'izay izy le anarana nge mety hoe avy amin'ny mapara irery na mety hoe ifanarahany mapara sy ny HVM na ny filoha erajonaromampianina sy ny filohan'ny rajoelona na ifanarahany ireo mpiaradia ao anatin'ny vondrona zay tokony ho hitondra ireo nanoana ny mametraka fotsiny aho hoe ireo possibilité mety hitranga ny tsara indrindra dia mazava ho azy fa ny hoe a ankatoaviny rehetrarehetra ary iraisan'ny rehetrarehetra izay a prime ministre zay misy fampidiniana mialoha ao anatin'ny vondrony miaradia ny fitondrany zay le natonga fampaloko teo hoe manolotra ny mapara dia vonona zany miaradia ny fitondrana no anazy tapahanao no teniko fa zao le izy andraiky tsy mapara zay fa efana nomeny ny lalam-pandrenana azy izay
fa politika no atao de ny tsara indrindra hoe a dia misy a ny fampiresahana marimaritra iraisana ny amin'izay fa tsika kosa tsy ho sary-piaro raha mba manany eritreri ny filohan'ny rajoel sy ny aradia mapary hoe olona hitokisanay no atao eo fa manaja kosa koa mijery ny etaetany filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao a ary mba hankasitrahany be sy ny maro le premier ministre range ao anatin'ny fitantanan'ny firenena dia tokony hoe hankasitrahany rehetrarehetra mihitsy na ny mpanohatra koa ary mba tokony mba manano ny heviny any tsy manam-pahefana am'izany izy a fa mba tsy maninona zay ny tsara indrindra mampirindra zavatra zay ny communauté internationale eo zany rehetrarehetra zany a raha tonga am'izay zavatra zay tsika zay ny tsara indrindra fa mazava ny lalàna na izany naty zany ary io mo miankina amin'ny tsiraraha io fa ny a zany mba etaeta ihany a mba tsy isy ny disadisa ary mba ampirindra ny fiainana politika sy ny fiainam-pirenena miankapobeny zay mahatonga teny an'izay ny anangotsongona ny maty mantsy mba tsy ambevenambelona fa sanatria tsy teo ilona ao anatina zavatra mihipitsika miresaka eto ny zavatra mety hitranga ary zay mirarina hoe nanolotra amin'ny mapara satria zay mvolazany lalam-panorenana ary nanaiky nanao soni ny fanendrena ny filoha rajonary mampianina de milamintsika fa raha to kosa tsy mamaly an'ilay profil ny lazainao teo zay veriny filoha fa afaka hiaray asa aminy ny anarana tolotry ny mapara inona ny zavatra mety hitranga amin'ny fajerinareo ao anatin'ny timbazy zao za teo fa nanambara fa tsy maintsy ary tokony isy ny fampiresana sy fandaminana rindra politika fametrahana rindra politika vaovao eto amin'ny firenena eo amin'ny filoha-pirenena am'izao fotoana zao sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha rehefa mipetraka zay a dia tsy mipetraka ntsony le fanontanianao zay tsisy an'zany hoe manolotra ny anakiray ny mpanolotra ny mamparange mpanolotra amin'ny anarany nanolorana ny premier ministre officiellement zay fa rehefa mipetraka ny fandaminana miala ny tsy vitovikevitra ny hafa afaka mifandevitra maika ve samy mpiaradia indray ny tsy afaka hifandevitra rehefa mipetraka zay a dia tokony tsy hipetraka ntsony zay olana izay a antso zany nataonao eto aloha raha marina sa hoe aizahoaizana zay fifandaminana zay tsika am'izao fotoana zao satria ianareo miaraka manoana ny filoha rajonary mampianina aizahoaizana zay fahitana maromaritra iraisana sy fandaminana zay tsika am'izao fotoana zao nisy efa fiorana indroa amba tamin'ity herinandro ty fiorana indroa teo miambany sy ny akilany ataontsika na indroa na intelo iny tsy an'ny olana mo ny faniriny namana rehetrarehetra mpiaradia zay manantena matona noana ny filoha rajonary mampianina manantena hoe anao zavatra io rangaha io taditsika fa manana ny volonté izy a te anao zavatra izy te ampandroso ny firenena izy ary mafiorina ny heviny mikasika an'izay tsy azo zongozonona mihitsy efa nambarako teo ny état de droit ny réconciliation nationale ny paix sociale ny ouverture zany fipetra rehetrarehetra zany a sy ny famongorana zavatra rehetrarehetra tsy netika eto amin'ny firenena na talohan'ny transition zany na nandritra ny transition te ametraka zany izy a tena hoe fiovana fanatsarana ary ametraka style vaovao hitantarany ny firenena reo rehetrarehetra nanoana ny fanirin'ireo dia isiny zay a atao hoe fiombonana firaisan-tsaina mazava eo amin'ny samy mpiaradia zay indrindra moa zany a eo amin'ny filoha ny repoblika am'izao fotoana sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha zay ny faniriny rehetra raha miresaka sy miaino ny fandehany zavatra rehetra isika ka zay ihany koa nanaovako ny antsoavo ho an'izy mirahalahy zay manana ny lakile ny fanalahidy zany a amin'ny fandaminana zay lafin'izay am'izao fotoana zao a aoka ifanatona ifampiresaka ifampiaino satria samy tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ianareo ary
mpitantana ambony atsika mahatompona ndraikitra ambony atsika zay dia mino ny tenako, mino ireo namana rehetrarehetra fa ahay ampandefitra ny ambom-poa ireo atao mpitarika politika anakoroa ireo ka hibanjina ny tombontsoan'ny firenena, ametraka ny rindra politika, ametraka ny fitoniana amin'izao fotoana izao mba hahafahantsika miasa mampandroso ny firenena mba hizotra afaka ny tokony izy ny politika eto amin'ny firenena ary hilamina ny fiainam-pirenena. Ary tenyzao ihany koa nge no tokony ametrahantsika n'izay hoe rindra politika zay hoe rehefa mpanohatra dia ato, rehefa mpitondra dia miaraka ato, misy zavatra tena iraisana mazava fa ilay mouvance ara-valmarana na sy hoe lasa hiditra anaty gouvernementa lasa alliance amin'ny miaraka amin'ny ervon Madagasikara ohatra, tsisy fondement zany, contre nature zany tsisy fondement. Ary ny hevitra io zavatra io dia tsy midika mihitsy, efa nanambarana zany ny fleur Rajaonarimampianina hoe ny mahapara no allié naturel fa zavatra circonstanciel le zavatra mitranga teo ary izy koa ahoana moa no hoe raha manohana azy ny mouvance ara-valmarana na ny antokony olona bedabe zay samy maneho hevitra am'izao fotoana zao manohana azy izy ndray ve no iteny hoe aza toana fa sisy maratsy an'izany ary mety zany fa sainga ny eo amin'ny tena fitantanana kosa dia tsy maintsy apetraka mazavy zay. Ya, amaraparana ny fiarahantsika famelohan'izay eto amin'ny firenena rehefa tonga ny fametrahana tompona andraikitra toy zao amin'ny androm-panjakana mpalatanteraka izay tendrena olom-boatendre dia misy ny masotsivana be deabe ny filoha moa zany efa manana an'izay tsanganana na profil iverina amin'ny premier ministre fa isan'ny masotsivana voaresaka foana andriamatoa Didier Rakotoarisoa ny amin'ny hoe fifandanjana ara-piaviana na lay équilibre ethnique ao anatin'ny fitondrana eto Madagasikara. Ho anareo manokana fijerinareo azy hoe amin'ny premier ministre mipetraka be zay masotsivan'izay mety efa azo sarisary an-tsaina hoe olona avy amin'ny faritra izy eto Madagasikara zany tokony ny toeran'ny premier ministre io raha fantatra fa avy arianano na Fleur Rajaonarimampianina. Zahay tiako Madagasikara tamin'izahay nitondra tsy voatery mijery any zany tsika tsara fa niteraka frustration tany amin'ny faritra zay zavatra zay, miteraka frustration ho ianao ny tena marina mitadiavin'ny vahoaka rehefa metraka filoham-pirenena dia le olona eritreretiny hoe avita azy hitantana afaka mampandroso ny firenena no atao. Rehefa apetraka zany premier ministre zany tadidio fa io nge no hitarika ny amin'ny fampiarana ny fanatanterahana ny programmana fampandrosoana programmanasa entina mampandroso ny firenena zay ny anton'le hoe rehefa voatendry ny premier ministre dia amena fiam-potoana ray volana izy dia tsy maintsy miprépare ny programmanasany dia miprésente an'izany eny amin'ny antemeram-pirenena manana andraikitra goavana be io ka amiko tsy tokony hovoafehany zany loatra sika, tsy tokony hovoafehany zany, tsisy maharatsy azy mihitsy raha misy ny olona avy any amin'ny faritra sady avy any amin'ny faritra io zany tsy miray fiaviana hoe apita voatany ndray dia mba avy any amin'ny faritra ndray raha misy zay afaka manatanteraka an'izay anjara ndraiky zay tena arabasoa arabatsara fa raha ohatra hoe misy olona ataotsika avy any amin'ny faritra ny filoha ka misy olona avy any amin'ny faritra ihany koa azo atao premier ministre ary maharesy lahatra andrehtra hoe tena afaka manatanteraka ny asa ny vokatra rehefa avy eo ahafaly ny rehetrarehetra ary ampanaiko azy ny rehetrarehetra hoe tena mety koa sy ny fanapaha-kevitra iny tsy tokony ferana be ohatra n'izay izy. Ya, amarana fandarantsika andriamatoa Didier Rakotoarisoa manahoana ny fijerinareo ny ho fivoaran'ny raharaha eto Madagasikara indrindra
fametrahana reo androm-panjakana rehetrarehetra hampandeha ty repoblika fahifatry ity ny fanantenana roa izy somary toy izao kely le mikasikan'le resaka hoe faritra sy avony teo tsy haiko na kolotsaina inona no mahatonga an'izay moa fa raha ny tokony izy ange tsy tokony isy an'izany ntsony nosy Madagasikara de gasy daholo reo tsy tokony hipetraka ntsony ary tokony hoezahantsika zany ny manala n'izay kolotsaina izay avy any amin'ny faritra tsy avy any amin'ny faritra avy eto anivotany tokony tsisy an'izany ntsony andidin'ny rehetrarehetra ny manao ny ezaka amin'izany indrindra ny mpitondra ny mpanao politika satria kolotsaina zay dia manao ezaka amin'izay zany rehetrarehetra apetrako ny amin'iny hoy ny fanontaniana hoe ahoana ny fahitantsika ny ho avy ny toetra raha amin'izao fotoana izao ny etaetany rehetra nge mazava e matoatsika nydroso tamin'ny fifidianana dia elana amin'ny krizy zay ahafahana miditra amin'ny tena fampandrosom-pirenena mba hisy ny filaminana mbola mipetraka tompoko zay etaetany rehetra zay ary tsy miova ary manantena an'izany ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy rehetra hoe ampy zay krizy zay ka ny irina dia hoe ienany zay etaetan'ny vahoaka zay ieny ny etaetan'ny rehetrarehetra ny tompona andraikitra amin'izao fotoana zao ny tompona andraikitra politika ny mpitantana ny firenena misy filohampirenena voafidy eo misy anteny miram-pirenena somba moaka voafidy eo mbola zay no voafidy reny rehetrarehetra zeny a aoka iaino am'izay iaino ny etaetam-bahoaka ary tanteraka am'izay etaetany malagasy rehetrarehetra zay dia ny hoe atsahatra ny krizy a atsahatra ny disadisa rehetra mety ilay politikana fampihavanana tarehin'ny filoera-janaro mampianina ary efa miroso am'izany tsika efa mifanohana raha moa na ny atao hoe fahavalo tany amin'ny fifidianana ary efa mifanohana am'izao fotoana zao dia tadiavina zay vahaolana zay zavatra kely sisa no arindra aty amin'ny mpiaradia aty amin'ny volohany aty amin'ny mpitona am'izao fotoana zao any no misy zavatra kely arindra dia milamina io a dia mazava ny fipetraky ny raharaha eto amin'ny firenena misy rindra politika mazava eto a dia mandeha ny raharaha mifampitsara eo moa atsangana ny gouvernementa mandeha ny fifidianana mbola tsy vita maika ny asa fampandrosoana tokony hiverina amiloana ny fiainam-pirenena satria ny avy any velana nge na ny mpamatsy vola na ny firenena avy any velana ny firenena lehibe fa manaiky ary vonana am'seho favononana ny amerina indray ny fiara-miasany amintsika amiloana izay ny fandehany dia miandry miasa ny mpitondra dia miandry ny alternance ny mpanohitra dia zay foana no mitranga hirarina mba tapitra teo le fanonganana zay nahazatratsika hatramy lasa mahay an'io manongana io tsika malagasy manana expérience amin'io manongana rehefa tsy titina dia ahongana taopona ny vahoaka dia ahongana tsy mety tsony zany a fa mba mametraka zavatra vaovao tsara ho an'ny taranaka faramanditika manomboka zao andriamato Didier Rakotoarsoa no vaintsika tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity tato anatin'ny l'actualité nitondra ny fijeriny atoko misy azy any ko ny amin'izay raharaha politika zay andriamato Didier Rakotoarsoa mamerina fisaorana anao ny fandarana l'actualité amin'ny nanakenao ny vahiny teto sy nytenidinika tamin'ity alina ity nyteninao faranao ampijery atsika misaotra nareo eto amin'ny matv no tolorana misaorana na neseritra lohanay zany mba ahafahana maneho hevitra ary misaotra ihany koa ianareo mpijery sy indrindraindrindra ianareo tompona andraikitra eto amin'ny firenena zay mety maheno ny afatra atao hoe zandry ny tena ary kely eto amin'ny seritry ny firenena reo milafin'ny politika na milafiny inona fa tsy maintsy niteny satria manana adidy tompona andraikitra ny manery atsika ny manery ny tenako dia hoe aleoa mba atsahatra am'izay a ny zavatra rehetra zay nampisatra nampihevitra ny Madagasikara hatram'izay a dia aleo mba hibanjana zavatra vaovao tsika dia manamafy zany a manentana
ho antsika olo-pirenena malagasy rehetrarehetra samy teny an'izay daholy any samy mivory any de zao ny tokony ho izy fa mandraisany raikitra samy mandeha hevitra samy mandresy lahatra mifandresy lahatra isika mba hametraka ny zavatra tokony ho izy a eto amin'ny firenena mba tsy ataoko hoe hiala amin'ny fomba ratsy rehetrarehetra tsika milakavy fa hiditra amina fomba vaovao a manaja ny demokrasia manaja ny tombotsom-pirenena manaja ny safidiny maro anisa ary mahandry ihany koa mahandry ny fandimbiasam-pahefana eo fitantanany firenena zany izay no toko hoe teny farany sy antso a atao a amintsika rehetrarehetra dia misaotra indrindra tompoko eny ara-misaotranao tapitra ihany ko mifandarantsika amin'izao alina izao agasitrahana ny teknisianina rehetra ny aran'ny salahy tamin'ny fanatotosana ny fandarana agasitrahana tozany ihany ko nareo mpijery rehetra nanokam-potoana ho an'ny l'actualité tamin'izao alina izao fandarana l'actualité no mikatona eto aloha ho an'ity alahady ity fa ny fiarahanareo amin'ny Madagascar télévision kosa mitohy 4 ora amin'ny 4 ora ary mbola anasananareo ny fanjoina izany fandarana zany ny tenako mangatadalana ikodikodina miaraka amin'ny vahiny mametraka amin'ny mandrapitafa ihany koa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veromba tompoko. Totosandroany ny fifamindra-pahefana teo amin'ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo sy ny filohan'ny antenimera-pirenena vaovao Ramatoa Christine Razanamahasoa. Tamin'ity fotoan'ity no niaraban'ny filohan'ny kongresy ny tetezamita ny filohan'ny antenimera-pirenena sy ny rariny soa mba havita be ao an'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Miarabanareo bromaharitra vaovao miarabanao indrindra Ramatoa filoha Ramatoa Christine Razanamahasoa filoha vaovao an'ity androm-panjakana manana maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena ity ny tenako amin'ny anaran'ny kongresy ny tetezamita izay mitsahatra ny asany zany a manomboka izao miarabanareo lany mbahoaka somatsara ary lanyreo namanareo ihany koa fantana mandritra ny 5 taona ity androm-panjakana ity androm-panjakana manana maizy azy oya satria eto no andrafetana ny lalàna zay hitantanana ny tany sy ny firenena eo moa zany a nambaranao zany Ramatoa filoha omady tamin'ny kabarinao hoe oka tsy andry volavolan-darana fotsiny fa oka koa mba isy ny todi-dalàna iainga avy amin'ny solom-bava-bahoaka satria matetika dia miary fotsiny a ho fahanan'ny fanjakana mpanatanteraka ny fanjakana mpanao lalàna dia mihintso matoky a eo ambany fitarianao Ramatoa filoha fa miroborobo ary ahatanteraka ny asa izay fanakiny ny vahoaka taminareo ny antenimera-pirenena. Raha nandray fitenenana kosa Ramatoa Christine Razanamahasoa filohan'ny antenimera-pirenena dia tsy adino no nisaotra ny kongresy ny tetezamita tamin'ireo asa vitany nandritra izay tetezamita izay. Fifandimbiasa toerana ny endriky ny fanajana ny soatoavana demokratika tonga amin'ny fitenenana hoe ny mandeha tsy soky ny mijanona tsy ilaina fa anton'izany dia satria raha handeha ianao Andriamatoa filohan'ny kongresy ny tetezamita sy ny mpiara-miasa aminao dia nohony fahatotosany izy ireo ianareo ianao tamin'ny mpamindrehana sy amin'ny mpahombiazana ny adidy napetraky ny firenena taminao sy tamin'ireo mpiara-miasa sy taminao ary nahatotosanareo antsakany sy andavany ny izany adidy amin'ny firenena izany. Noho izany indrindra dia mamela ahy ianareo mba hitodika manokana aminao aho sy mpiara-miasa aminao Andriamatoa filoha makasitraka ary misaotranao manokana ny tenako misaotranao koa ny vahoaka rehetra izay soloina itena solom-bava-bahoaka voafidy
aton'ity andry mpanjakana ity zany no totosa nefa de no niezaka vitanao tamin'ny tantanana ny zany anteniera ny tetezamita izany satria tamin'ity toerana ity tato amin'ny congrès itarenao no nahalamina ny lalàna rehetra nahafahany miroso amin'izao repoblika fahaefatra izao. Tapitra androany arak'izany ny asan'ny congrès ny tetezamita satria efa nipetraka tamin'ny fomba ofisialy ny anteny meram-pirenena. Fezy mivondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina mapara ny anteny meram-pirenena. Ireo toerana 8 misy amin'ny bromartry ny anteny meram-pirenena dia lasa ny solombavambahoaka avy amin'ny mapara avokoa ary toerana iray ho an'ny tsy miankina. Raha ny fifidianana questeur voalohany izay notanterahana androany dia Andriamatoa Jean-Michel Henry no lany, 27 no azony, 70 kosa ho an'ny Siteny Thierry Randriasolo Niaiko ary 7 kosa i Razafimily Constant nahazo 24. Ity farany izay efa questeur atao amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ny andron'Andriamatoa Andriamanjato Richard, efa questeur ihany koa tao amin'ny loholona. Ka ny fanohahitako dia hoasarainy mba hampekary zany ny asin'ity institution ty zany resaka solombavambahoaka zany satria solotegnana vahoaka ary zavatra hitako zany mba hoasaraina koa ity lapany anteny meraty sy ireo fandresany ireo sénateur satria mahamenatra na mijery ny centre d'accueil ny eo amin'ny assemblée amin'izao fotoana zao ary sisy fanitara zay revo zao tragno tokony fo vita hipetrahan'ny ny député nefa magnofa tragno any ivelany manofa hôtely fandanina izany aminahy ka besaky ny fanovana tiako atao raha ohatra ka lany questeur fa ny zavatra mampalahelo fotsiny moa dia manano ataony mapara dia hoe misy consigne de vote, misy vérifiena ny bulletin mandeha mangingina agny mivoaka agny ivelany i bulletin ampiasay ato dia hoe menacena le olo zany hoe dia siavana anao raha ohatra ka tsy manaraka baiko ny mapara fa la fifidiana ara-dalàna avao transparence démocratiquement matoky tegna ka faolana. Lanto Rakotomanga, solombavambahoaka mapara voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny faharoa eto Antananarivo no mitazona ny questeur faharoa. Solombavambahoaka 70 nametraka fitokisana taminy raha toa ka 520 amin'ny mpifaninana taminy ny pasteur Mamitsina Ravelona Anosy avy amin'ny vondrona miaraka amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina. Ny questeur deux loa dia tsara marina fa tsara ho fantatritsika zany fa mikasika miandraikitra momba ny relation publique sy ny législation raha iresaka zany momba an'izay relation publique zay dia resaka fifandraisana zany na anatiny na any amin'ny any ivelany izay mila zany ao fandresen-dahatra mila fitadiavana anireo mpiara-miombona antoka na ireo olona zany afaka andehanana ijery an'izay relation zay afaka manampy fahaizana zany amin'izany relation zany satria tsy ny olona rehetrarehetra no manao an'izany sy mahay an'izany. Raha resaka fanaovan-dalàna dia atony lapan'ny fanaovana lalàna ny anteny meram-pirenena ka hita zany fa raha ny zavatra traikefa teo amin'ny congrès ny tetezamita tamin'izay mpikambana tato dia matetika dia tolo-dalàna avany amin'ny ministère zany hoe any amin'ny exécutif zany no tonga ato aminay ary fidinay zany laninay ato fa ity zany dia tokony betsaka tokony ivoaka avato amin'ny solombavambahoaka izay nilatsaka izay nifidin'ny olona tany amin'ny fokotany izay fokotany zany no misy ny bazy sy ireo olona nifidy dia tokony izahay solombavambahoaka voafidy mahafantatra hoe inona ny lalàna izay tokony atao ampandrosoana an'izany boriboritany na district izay nifidy anao zany. Mariana fa raha ny maraina nanomboka tamin'ny 6 volana voatondra na tanterahana amin'ny fifidianana questeur teo anivon'ny anteny meram-pirenena dia tsy tanteraka izany raha tsy nivolakandro teo. Ny tapakandro maraina dia anisan'ny iverenana noresahan'ny solombavambahoaka momba amin'ny fifidianana amin'ny filoha lefitry ny anteny meram-pirenena izay nitotosaina teo aloha.
raha ny fandaram-potoana dia ny talata amin'ny 9 vora no andiniana ny fitsipika anatin'ny anteny meram-pirenena ary amaritana anisan'ny voamera. ajo andrenana velo ny Général Paz, Dr Coul Roger, Julie Etienne, Hajare Samp, Jean-Louis Robinson, José Vianney, Manouanta Cécile, ireo no anisany anarana eny matetika fa mety ho tendrena ho Premier Ministre. Amin'izany fanendrena Premier Ministre izany dia ero lehibe no mifandritra dia ny mapara izay manizigizina fa manana ny maro anisa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny vondrona politika manoana ny filoham-pirenena Rajoelina Ramampianina andaniny. Ity farany izay efa nilaza tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka avy ao amin'ny MMM sy ny Ankolafy Ravalomanana omaly fa anisany androso ihany amin'ny filoham-pirenena anarana Premier Ministre. Ny fanontaniana mipetraka dia ny mahakasika ny fanendrena izay Premier Ministre izay. Ny kisarisary manambara ny filohan'ny anteny meram-pirenena vaovao Ramatoa Razanamahasoa Christine kosa dia efa nampiseho izany sahady. Ny Premier Ministre dia tokony anaraka ny programan'ny filoham-pirenena ihany koa. Raha ny tombana dia Andriamatoa Hajare Sampa no atotry ny mapara ao amin'izay toeran'izay. Hanaiky aray asa aminy ve nefa ny filoha Rajoelina Ramampianina ity faran'izay mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina. Ny filohan'ny Repoblika kosa dia nametraka ny politika ny HVM ao amin'ny toerany tsaratsara koa raha ny fantatra. Taorian'ny fametrahana ny filohan'ny anteny meram-pirenena ary dia anisany andrasany rehetra izay fanendrena Premier Ministre izay. Anome anarana maromaro ihany koa ve ny mapara ahafahan'ny filoham-pirenena misafidy sa hijery manokana izay afaka miara-miasa aminy. Raha ny kisary politika ihany dia tsikatra ho takona kosa ny Ankolafy Ravalomanana sady tsy lany ny mpifaninana notoanan'izy ireo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tsy lany koa ny olona notoanana tamin'ny izay ho filohan'ny anteny meram-pirenena sy ireo filoha-hevitra. Lasany mapara hatrany ireo toerana ireo. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa hoe iza no ho mpanohitra izay heveriny maro fa tsy hitranga raha tsy ao aoriana ny fananganana ny gouvernemanta vaovao sy ny fanendrenan'ny Premier Ministre izany izay andrasana fatratra. Nisy fihenanatra any amin'ny 10 isanjato ny abetsahan'ny tapakila mpiara-manidina lafin'ireo orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny fivarotana tapakila tamin'ny taona 2014. 7,7 ny isan'ireo mpizahatany niditra teto Madagasikara tamin'ny taona 2014 izay nahafahana nahazo fidiram-bola 8,200 tapitrisa euro. Tanjona ao anatin'ny 12 volana ny anatratra mpizahatany efatretsy ka ankoatr'ireo firenena izay efa ahitana mpizahatany maro mitsidika Madagasikara dia tsena mbola azo trandrahana tsara amin'izany ireo mpizahatany avy ao La Réunion, Mozambique ary Afrika Atsimo. Mitakezaka nefa izany raha nambaran'ny tale jeneraly ny Hermad. Anisan'ny touriste zany niditra teto tamin'ny 2013. Ny objectif zany zao ny tanjona dia apakatra 400,000 zany ao anatin'ny 12 volana. Dikan'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ateverina zany le capacité atsika zany hoe tsy maintsy hanana capacité betibe koa zany tsika. Le capacité izay midika na vezivezena zany matière en fréquence na fanabeazana ny abean'ny fiaramanidina zany ahafana mitondra olona. Angamba ny fijery anazy izy ihany koa azo eritreretina daholo satria fantatritsika fa misy ny haute saison, misy ny basse saison. Amin'ny haute saison betsaka kokoa ny touriste zany hoe mila capacité ngedangeda isika. Fa io koa nge azo atao tsara ny fiaraha-miasa amin'ireo compagnie aérienne rehetrarehetra. Dia hitanareo fa tonga ho azy le resaka atao hoe open sky eto Madagasikara zay vao tena mipetraka le hoe inona le dikan'le open sky satria misy besoin eo, misy filana eo zany lalàna ny tolotra sy ny tinady zany raha antsika amin'izao fotoan'izao everiko fa ho avy amin'izay tsika. Ao anatin'izay tanjona amin'ny ampahafantarana ny toeram-pizahantany eto Madagasikara izay dia misy ny fiaraha-miasan'ny Hermad sy ny ofisy pirenena misahana amin'ny fizahantany. Tapakila zato no atolotry ny Hermad ahafahana manasa mpanao gazety vahiny ampahafantatra ny harena eto Madagasikara, ampanao fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny tontolo ara-pizahantany momba ireo tolotra eo anivon'ny Air Madagasikara ary mifampandraisana anjara ny Air Madagasikara amin'ireo salon iraisam-pirenena. Totoso maraina io teto Analakely ny fifanaova-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Air Madagasikara sy ny ONTM.